Mbola faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry hava malala amin'ny tompo. Mahazo ty fotoana iarahantsika mianakavy, miara-mivavaka, midera, mankalaza, manome voninahitran'Andriamanitra. Ny andro alahady. Ary avy eo ahafahantsika koa mandrea ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra io moa na ny trano, na trano fiangonana, naiza naiza dia afaka andrenesana azy aby. Fa ny tsika kristiana raha falahady dia miezaka mafy mahitsiny tsika kristiana miaraka mivory, midera sy mankalaza manome voninahitra an'Andriamanitra dia araka handre ny fitoriana filazantsara. Dia ny lesitsika androany ry hava-malala rehefa mijery amin'ny almanaka dia ny Firaisana. Firaisana. Dia jereo ary ny bokintsika. Jereo ny bokintsika any amin'ny filazantsara masina soratany Jaona. Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10. Manominy andininy faraika amby 20 mamakitsika azy ka hatramin'ny 7:20. Dia avy eo koa mbola misy andalatsoratra masina vitsivitsy hovakitsika. Azahoantsika ity Firaisana ty. Jaona toko 7:10 andininy faraika amby 20 ka hatramin'ny 7:20. Zao vaky ny soratra masina hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ao amintsika koa izy, mba hinolo zao tontolo zao fa ianao naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho ray izy tahaka ny maharay amintsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko. Mba ho tanterako ray izy, mba ho fantatry zao tontolo zao fa ianao efa naniraka ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Zay ny andalatsoratra masina voalohany vakitsika. Mba ho ray ihany izy rehetra, mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato, tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa aminao, mba ao amintsika koa izy, mba hinolo zao tontolo zao fa ianao naniraka ahy. Ny Firaisana lazain'i Jesosy eto tsy dia le Firaisana araka na olombelona, misy karazany maro be ny Firaisana. Ary na amin'ny fiainan'olombelona ary dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona dia manana Firaisana, firaisan-kina, firaisam-po, fiaraha-miasa, Firaisana aby. Na biby koa hita zay. Fa tsy zay loatra ny resahanay ity tenenin'Andriamanitra ianarantsika ity. Mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko. Tahaka anao ray ato amina Jesosy zany zay. Ary izao koa ao aminao ray. Zay. Mba ao amintsika koa izy. Mba hinolo zao tontolo zao fa ianao naniraka. Zay zany. Ny ray sy ny zanaka dia ray ihany. Tsy haiko ho hazavana fa ny tenin'Andriamanitra milaza azy. Mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko. Zany hoe ny ray ao amin'ny Jesosy. Io voalaza io. Ary izao koa ao amin'ny ray. Zany hoe Jesosy koa ao amin'ny ray. Dia zay firaisan'ny ray sy ny zanaka zay, mba ao amintsika koa dia itsika no famindrapo sy ny fiatran'Andriamanitra zany sy ny asana famonjena nataon'i Jesosy dia ampidiriny hiditra amin'izay Firaisana zay. Zay ty Firaisana ty ry hava-malala. Asa nataon'i Jesosy izy ty. Dia nazavainy tsara, raisina tsotra ny tenin'Andriamanitra. Io ny ray zay hovakitsika moa raha avy eo any amin'ny Jaona toko 4:10 any. Fa to dia raisitsika ny lesona mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary ianao koa ary ianao mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa aminao, mba ho amintsika koa izy. Ny ray ao amin'ny Jesosy, dia Jesosy ao amin'ny ray, dia avy eo Jesosy mitarika atsika raha fa navelany eloka, nidioviny atsika hiditra ao amin'ny Firaisana amin'ny ray. Asan'Andriamanitra, zay ny Firaisana, mba ho ray ihany izy rehetra.
de zay mahatonga milaza amitsika fa tsy de le resaka loatra hoe firaisana miara zay miara-miasa zay de misy firaisana eny tompoko zay firaisana tokoa tena betsaka amy firaisana fa mifiraisana lazainy Jesosy ho iainatsika angatahany ho tanteraka jereo ozy anareo tsy mahita ny ray fa zao raha fa mahita anahy ianareo de mahita ny ray de zay mahatonga an Jesosy eo ray mba ho ray any zetra tahaka anao ray ato amiko satria zay mahita ny Jesosy de mahita ny ray de ny ray ao am Jesosy de Jesosy ao am ray de zay ao Jesosy mba ho amitsika koa izy asan'Andriamanitra io asan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy izay asan'Andriamanitra ataon'Andriamanitra zay mahatonga ny firaisana de miraisy amin'Andriamanitra atsika zany tafiditra raha tsy no Jesosy ry ava-malala tsisy hevitra tena tsy nisy mihitsiny talohany natongavan Jesosy tety ambony tany ary indrindra mo navitany asa famonjena teny ambony azy fijaliana de atao amin'ny teny baiko vazaha manao impossible mahitsiny izay hoe tsika tafiditra amin'ny ray sy ny zanak'izay fa tafiditra satria fa vitan'i Jesosy ny famonjena vitan'i Jesosy ny fandatsahana ny rana latsany ho famela-keloka de madio efa madio raha teo koa ianareo no miteniko de no ny rasabidy zay ry ava-malala zay ty firaisany ty zany maneketsika raha fa mandray an Jesosy ampidiriny Jesosy amin'ny firaisany ray sy ny zanaka ty izy milaza azy io tompoko ny firaisana tadiavin'i Jesosy zany firaisana ao aminazy Andriamanitra miray aminy de raha fa miray ahoana moa zany miray amin'Andriamanitra zany miray amin'ny Jesosy miray amin'ny fanahy masina manaiky azy amin'ny fiainana manaiky azy ho mpamonjy sy ho tompo amin'ny fiainana de mibebaka matsiaro tena de zay asa zay asa ny finoana mandray ny famonjen'i Jesosy zay de mahatonga ny firaisana ao amin'ny ray sy ny zanaka ary zay ny tadiavina ka tsy asatsika io asan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy de miditra maimaipoana fa ny vokany aveo misy vokany satria miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny ray miaraka amin'ny zanaka miaraka amin'ny fanahy masina ary eo matetika eo mahitsiny atsika tsy conscient na mbola tsy voaraitsika tsara ahierangara ohatra jereo miaramila fa miomana mianatra takatsika atao hoe mpianatro ny tompo na ny kristiana mianatra am Jesosy de ampitahao am'izay satria mianatra atsika de mianatra reo miaramila eto ambony tany reo de mianatra tsara de mianatra amin'ny fitondrana basy ny fomba fiadina sy ny namany de mahay izy de raha fa tonga am'izay nisy ilana azy de vonona izy vonona mampiasa ny zahatra ny anarany ny fitaovam-piadina nomena azy ohatra ety ambony tany ary tena misy zay de tsy misy hafa tahak'izay re tompoko ity mpianatra ny tompo kristianina atsika ty mianatra am Jesosy de mianatra tahaka miaramila eto ambony tany miaramila aranofo fa tsika indray miaramila ara-panahy de mitovy mianatra de raha fa ny mpampianatra atsika zany tsika nytenen'i Jesosy mba ho ray any izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zao koa aminao mba ao amitsika koa izy zany hoe tsika am Jesosy dikan'izany efa mianatra de dikan'izany izy voa raha ohatra miaramila nianatra miaraka amin'ny fampianarana rehetra zay misy eo amin'ny atao ohatra akademia militaire sy am'ireny sampana maro samihafa ianarana ny mahamiaramila reny tsy misy vokatra antenaina sy andrandraina afa-tsy ny hoe mahamiaramila azy tahaka zany koa raha miray antsika amin'Andriamanitra ray amin'Andriamanitra zanaka satria ny tenen'i Jesosy io tafiditra ao atsika amin'ny herin'ny fanahy masina de miaina n'izay fiaina piraisan'izay de mamoa voa mendrika amin'ny filazantsara de eo am'izay atsika no hita manao asa piraisana manao asa mpifankatsiavana mahatonga firaisakina
satria miray ao amin'ny ray sy ny zanaka. Zay tompoko ty lazain' Jesosy hoe mba ho ray ihany izy rehetra. De anamafisana zay a de mbola ao amin'ny jaonao ihany a, jaona toko 412 misy azo koa azahotsika tsara mihitsiny. Jaona toko 412 vakitsika manomboka amin'ny 15. Jaona toko 412 15. Hoy Tomasy taminy, tompoko tsy fantatra izay aleanao, ka ataonay ahoana no ahafantatra ny lalana. Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko io. Ary zao koa ao aminao, mba ho amintsika koa izy. Io ny ray miseho ny firaisan'ny Jesosy sy ny ray. 15 eo, zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo de ho nahafantatra ny raiko kokoa, ary hatramin'izao de mahafantatra azy ianareo sady efa mahita azy. Tsy manao ohatra Jesosy tompoko, tsy manao ohatra izy fa tena milaza marimarina fa raha mahita ny Jesosy de mahita ny ray. Indraindray manko mahareny tena anelanelany Andriamanitra Jesosy, Jesosy tsy Andriamanitra zao, misy ady resaka mandeha. Ten'Andriamanitra no arahantsika tompoko. Io lazain' Jesosy io. Raha nahafantatra ahy ianareo, lazainy tamin'ny mpianatra ary tsika koa azo lazay, raha mahafantatra ahy ianareo de ho nahafantatra ny ray kokoa, ary hatramin'izao de mahafantatra ahy ianareo sady efa nahita azy. Ahoana sahiany Jesosy tena raha mahita anazy, mahita azy Jesosy de mahita ny ray. Ray izy reo a, azotsika ohatra. Anay mivady zao, na tsy zay mpivady rehetrarehetra any. Miray tokoa izy, ray, tena iray. De eritrereto, anay mivady zany, zay io zao io. Afaka miteny ohatran'ny Jesosy ve aho? Alalatsika n'teo raha tena raha fa miteny Jesosy raha mahita anazy Jesosy de mahita ny ray. Anay mivady zao, na atsika zay mpivady rehetra, tena ray. Araky ny tenin'Andriamanitra ny tena nofo ray, ray ihany izy. Fa tsy misy afaka miteny tahaka ny Jesosy. Araky ny eritreritsika. Za ve tompoko de afaka hiteny hoe zay mahita satria mivadiko ray ihany anay mivady de mahita ny vadiko. Tsy afaka hiteny an'izay tompoko. Zany ho hitanareo de tahaka zany koa zay misy mpivady rehetrarehetra tena miray tsara. Na de mipetraka eo akaiky eo raha matovady koa de mbola olona anakiroa zay. Fa Jesosy raha fa miteny aty, zay mahita ahy de mahita ny ray. De izy rery ihany no afaka miteny zay satria marina. Raha fa mahita ny Jesosy de mahita ny ray. Ny olombelona, niza tsy afaka miteny de fa ataoko ohatra ny tenako. Tenatsika tsiraray avy, zay manambady. De ray tsara rehefa nampiraisy ny tenin'Andriamanitra mahasotra ano. Nofo ray, fanahy ray, fa mbola samy hafa manakoro foana fa ray. Fa tsy afaka hiteny mihitsy manao hoe io ary ny tenako io. Io izy, ka zasy ny vadiko ray ihany, araky ny tenin'Andriamanitra ary manam-pinoana. Fa za tompoko tsy afaka hiteny zay mahita io zao a de mahita ny vadiko io. Tsy afaka miteny an'izany. Satria zany ho hitany fa tsy mahita ny vadiny. Jesosy tompoko ny laza io amin'ny teniny marimarina fa zay mahita Jesosy de mahita ny ray. Finoana tsotra. Zay no atokisatsika fa Andriamanitra Jesosy mba ho ray ihany izy rehetra. Izay koa ny antony ity firaisana ty. Vokany daholo miara-miasa, manao asa piraisana, vokatra tsara ivyo. Fa mila mifototra. Mila mifototra ny firaisan'ny ray sy ny zanaka. Io de toizatsika ihany amin'ny Jaona toko 412 io a. 17 lefa mivakitsika raha nahafantatra ahy ianareo de ho nahafantatra ny raiko koa,
ary hatramin'izao de mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy nahita ny ray raha fa mahita ny Jesosy tenenin Jesosy mivantana hoy Filipo taminy, tompoko asehoanay ny ray de ampo anay zay. Tena maro atsika satria anao tsy ray anao tsy Andriamanitra ianao. Tahak'izay no fahatakarako ny tenin-dra Filipo. Eny Jesosy d'accord fa zao mba tsotra ny raha zao asehoanay ny ray asehonay de zay de izy io tsika rehetra na ny tenako de zay mety anao zay mihitsiny. Hoy Filipo, tompoko asehoanay ny ray de ampoanay zay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany ve aho ry Filipo, izay nahita ahy de nahita ny ray, koa hoana no anaovanareo asehoanay ny ray. Amteny mpitiavana mbola manazava any Jesosy zay efa nambarako anareo rehefa niteneniko, raha fa mahita anahy ianareo de mahita ny ray. Finoana ary hatramin'ny andron Jesosy ny olona efa nitsapain'Andriamanitra voatsapa tamin'ny finoana tsy nino. Ny angatahan'i Jesosy de mino satria ray Jesosy Jesosy sy ny ray, ny fanahy masina koa miaraka ao, ray ihany reo ray. De izy Andriamanitra manazava azy. De andiny fasivy hoy Jesosy taminy, zay no efa natoerako teo aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany ve aho ry Filipo, izay mahita ahy de mahita ny ray, ao ray ihany izy rehetra. Koa ahoana no anaovanareo hoe asehoanay ny ray, tsy mino vahy ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray atoaniko. Ny teny zay lazaiko aminareo de tsy avy amiko zany lazaiko zany, fa ny ray mitoetra ato amiko manao ny asa. Mino ahy fa izao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany de mino ahy no ny asa ihany aza. Zay fandresen-dahatra nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra ary mbola omeny atsika amin'izao fotoana zao. Indraindray manko atsika kristianina, olona mbola tsy mino moa, mbola tsy nandray famonjena iny tsy resahana, fa ny kristianina ohatra ny sahirana izy, zao nao Andriamanitra ray, Jehova Andriamanitra ray, Jesosy, ny fanahy masina. Io Jesosy manazava azy, ary tena mipetraka amin'ny toeran'ny mpianatra mahisiny atsika, tena mitovy aminazy ny tena. Tsy mino va ianao fa izao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Ny teny zay lazaiko aminareo de tsy avy amiko io zany lazaiko zany, fa ny ray mitoetra amiko io no manao ny asa. Zay satria tsy nino ny firaisan'Andriamanitra ray sy ny zanaka hatramin'ny andro ny mpianatra zay ny apôstoly. De nyresen'i Jesosy lahatra fa aveo finoana ihany io zay mino ihany. Fa nytenenin' Jesosy tsy niova eo, ka tsy magaga amin'izao fotoana zao koa ny olona indrindra moa na amin'ny kristianina misy, Jesosy tsy Andriamanitra, Jesosy tsy ray sy namany. Io fa nisy tompoko tamin'ny andron Jesosy, tamin'ny andron'ny apôstoly. Filipo no anisan'ny ray sy ny mpianatra, asehoanay ny ray. Antsika amin'izao fotoana zao, Jesosy ny ray, tsy Andriamanitra Jesosy. Deo asehoanay ny Andriamanitra zany, ny ray de ampy anay zay de mitovy re tompoko, fa efa nomeny Jesosy ny valiny. Ka aiza mba nisan'izay tsy mino fa minoa, fa ny finoanao izy no anamarinana anao, amarinan'Andriamanitra. Raha fa mamaky any amin'ny Hébreo 1:20 tsika, tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Zany hoe hamarinan'Andriamanitra ny teniny, io zao ny tenin'i Jesosy, tenin'Andriamanitra ny tenin'i Jesosy, zay mahita de mahita ny ray. De zany hoe mino tanteraka fa Andriamanitra Jesosy, Andriamanitra Jesosy, satria ny teniny izy miteny azy, de mahita sitraka eo anatin'Andriamanitra. De zay ene io tompoko,
ahitana sitraka eo anaten'Andriamanitra mifanarana ny teniny oa atsika tsy minomino foana fotsiny hoe Jesosy de Andriamanitra zao ny teniny izy Jesosy miteny azy. Atsika zany tsy mila miandro ny fahataperan'izao tontolo zao raha fa iseho amin'ny fitsarana Jesosy na ohatra fa tonga izy ahaka ny fiangonana sy ny fanahy masina miakatra voalazany amin'ny Tesaloniana moa zay vo tena Andriamanitra Jesosy izao no teniny tompoko tsy misy ireriana no teniny mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko izao koa aminao mba amintsika koa izy no teniny eo amin'ny io konvakitsika io zay mahita ahy de mahita ny ray de raha mahafantatra ahy ianareo zany raha fa manoray an' Jesosy atsika de mahafantatra ny raiky koa ary hatram'izao de mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy izany hoe raha fa ao am' Jesosy atsika de amin'Andriamanitra tsy sahiratsaina maninona tsy hoe zay mahafinaritra de za de misafidy an'izay tsy atopoko satria miorona amin'ny tenin'Andriamanitra io izy mahay milaza azy mba ho ray ihany izy rehetra ka mifiraisantsika zany manakory miray amin'Andriamanitra ray zanaka de raha fa ao de miray amin'Andriamanitra zany tsy misy atahorana maisina de zay firaisana amin'Andriamanitra zay firaisana amin'ny finoana io firaisana amin'ny teniny ary firaisana fandraisana iainana ny zay zatra lazainy amin'ny soratra masina de iny misy voa mamoaza voa mendrika amin'ny filazantsara vokatry ny firaisana ray zanaka miaraka amitsika tompoko de zay mamoa voa mendrika amin'ny filazantsara atsika de io am'izay hitatsika raisina zany atsika mpianatry ny tompo ohatra na ny kristianina raitsika de zay de miray manao asa zay asa ataotsika de amaha olombelona fotsiny atsika tsy zay tompoko ny firaisana resan'Andriamanitra eto ny firaisana resan'Andriamanitra atsika nandray an' Jesosy miditra tena mino azy mandray azy de io fahasoavan'Andriamanitra io manokatra zavatra io hafa satria raha fa niasa ataonao aty ambony ianao aty ambony tany manao asa fa ny asa efa vitany Jesosy efa vitany de via miditra ato amin'ny asa nataoko anareo satria ny ray sy izaho de ray ihany de avy miditra ato aminahy ianareo tsy amin'ny alalan'ny fanaovana ny asa karazana asa pahasoavana be deaibe io fa fidirana ny finoana fandraisana an'izay fandraisana am'izay amin'ny fiainana ray manontolo de iny mandray an'iny am'izay de mamaky ny filazantsara tsika mamaky ny baiboly tsika de hitatsika am'izay lazainy Jesosy mamoa voamendrika ny filazantsara sy ny fibebahana satria efa tafiditra aminazy mame ohatra matetika azotsika tsara ny toe mila miditra ao Jesosy ao famonjeny Jesosy misy olona latsaka ao anaty lavaka tena latsaka anaty lavaka ao izy de tafara koa misy olona maromaro samy latsaka ao de mila famonjena inona ny azony atao ao anaty lavaka ao mety tsy azony ataon'ny olona zay latsaka anaty lavaka fa mime sakafo misy ohatra azotsika raisina tsara mihitsiny na ohatra somary mampalahelo aza ny tany Turquie sy tany Syrie farany zay mieny vaovao tsika misy olona latsaka tafiditra anatin'ny tranonrodana any coinciany izy tsisy mahita moa fa za nanao ohatra teo hoe latsaka any anaty lavaka mahazo manao zay tianao atao ianao ohatra raha anaty lavaka farany na ary misy ohatra mbola azaonazy nisy tamin'ny ady ny Rosiana sy ny Ukrainiana am'izao fotoana zao misy toerana anaty lavaka koa filaza azy anaty kavo de nisy olona maromaro voagadra tao de mifanampy izy nandritra fotoana nampigadra anazy tao fanampy famonjy fany koa raha mbola tsy nivoaka tety ivelany reo olona reo de tsy voavonjy izy mbola tao anaty lavaka tao ihany izany hoe raha fa ao anatin'ny lavaka ny olona na miresaka ranofo io na ara-panahy anatin'ny lavaka ao ninina nataonao anao za misy maromaro de mitsaby ny olona ao misy na mikarakara olona ao tsara zay
fa ao anaty lavaka foana. Inona no atao? De tahaka an'le tany Syria na tany any Turquie, tonga ny mpamonjy manipy tady, tonga ny pompier sy nama manipy na mampidina totohatra échelle mba ahafahan'le olona ao anaty lavaka ao na anatin'ny zatra vo mikoinsa mandray amin'ny tadiny famonjena na ny totohatra de mivoaka ty ivelany. Fa tsy mahavoavonjy azy ny zavatra ataony ao anaty lavaka ao. De tahaka zany ihany koa tompoko azaotsika azy mazava mihitsiny fa na manao asa soa be de betsaka za manao zao, tsy izay mahavoavonjy atsika. Jesosy irery any de mino an Jesosy mipetraka ao amin'ny famonjeny, zany hoe tafavoaka anatin'ny lavaky ny fahaverezana ny fahotana eny atsika de mipetraka am'izay manao ny asa-pahasoavana. Eo am'izay vao misy dikany ny asa-pahasoavana. Eritrereto ane raha ao anaty lavaka ao anaty lavaka tsisy mahita maizinao, ny soa ataonao tsy raha misy fantatra na amonjy an'izy mamonjy mifamonjy ao de zay nga tsy misy raha sanatria milatsaka ndray mandeha ny tany na misy anina de ao tsisy malala. Fa raha fa afaka ao anatin'ny lavaka ao tonga ety ivelany eo am'izay manao asa-pahasoavana de iny am'izay hitan'ny mpiara-bailona ety ambony tany. De tahaka zany koa ny firaisana amin'Andriamanitra no tadiavitsika. Ary io de fantenen'i Jesosy mba ho ray any izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko izao koa aminao, mba ho amitsika koa izy. Ny firaisan'Andriamanitra ray sy ny zanaka zany de ozy Jesosy za sy ny ray de ray any, de avia miditra atao firaisan'ny ray sy ny zanaka ianareo. De io tahaka zany zao ohatra atsika mpianatra tompo ohatra manotony akanjo fotsy tony, ity vokany ety ivelany, vokany ety ivelany de mianatra nasehon'Andriamanitra ny dadaray Solambo tamin'ny tsindromandro sy ny nofy izy reo akanjo fotsy lava de ao amin'ny apokalypsa moa iny reo nitondra ny akanjo ny diovina amin'ny rano zanak'ondry de zay de io no natarika azy ny raisiny tamin'ny finoana fa taritin'Andriamanitra amin'io. Izay olona voavonjy ray Solambo nandrain'i Jesosy izy de manao ny asa-pahasoavana izy aveo manaraka iny. Ray Solambo tsy nanao ny akanjo fotsy, tsy nanao ny didy malanjara zay vao nibebaka, fa nibebaka izy nandrain'i Jesosy ho mpamonjy tompo amin'ny fiainany. De aveo misy asa-pahasoavana, asa mifanahy masina be de be to amin'ny tenany, nihitatra. Tsika am'izao fotoana zao so de tsika mieritreritra za manao an'izao sy manao an'izao, de iken'Andriamanitra. Tsy zatra iken'Andriamanitra fa tsy Jesosy irery any. Ny famonjena nataon'i Jesosy, ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ny iken'Andriamanitra ary raha fa mandalo ao aminazy, izao ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Izay vao afaka manatena ny fiainana mandrakizay, manatena ny famondrapo sy ny fiatran'Andriamanitra. Mba ho ray any izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary zao koa aminao mba ho amitsika koa izy. De mivavaka zany tsika mangataka amin'ny Jesosy. Jesosy eo apio anay hiditra hianatra amin'ny firaisanao Andriamanitra ray zanaka. Tsy takatry ny sainao fa de mino ny teninao zay, de misaotra anao fa ampidirinao am'izay firaisana zay mba ho amitsika koa izy. Zay ny fanirian'Andriamanitra, fanirian'i Jesosy. Maviry nareo miditra ty amina, de miditra tsika. De aveo raha fa miditra miaraka aminazy, tsarovy mamoa voamendrika amin'ny filazantsara. Raha fa akondro, ny vatan'akondro, ny hazo akondro, mamoa akondro. Ny hazo paiso na ny hazo manga de samy mamoa manandify azy. Ka raha fa amin'ny Jesosy atsika zany tsisy ambahamba tompoko, mamoa voa avy amin'ny Jesosy. Areo ary mety misy fitaka eo mahitsiny, tsy finoana io efa mivojen'i Jesosy mipetraka, fa tika tsy mety fa mbola mipetraka am'le toerana taloha fa mivojen'i Jesosy. Izany hoe ny toe-poso, ny toe-tsaina, ny fanahy mihitsy ny mila mandray fanapaha-kevitra. De fa mivojen'i Jesosy efa vitany, de raisiko. De ny asan'i Jesosy ameno vahana io raha ny sarobidin'i Jesosy io, de miray amin'Andriamanitra satria fa zay ny tenin'i Jesosy, ray ato amiko izao koa amin'ny ray, de ao amitsika koa izy. De raha fa amin'ny Jesosy atsika de
eo am'izay ny asa pasoavana, ny asa ny fanjakan'Andriamanitra mpanaoviny atsika. Amen.